Tetry ny fahasalamana kosa Nifarana androany ny hetsika ara-tsiantifika izay notanterahan'ireo mpitsabo sy ireo mpampianatra mpitsabo tetsy amin'ny akademia malagasy ny fampiasana araka ny tokony izy ny fanafody ny fandinihana ny aretina be mpahazo ny malagasy no isan'ny lahadinika tao anatin'izay fotoana izay. Ny hetsika izay notanterahan'ireo mpitsabo tetsy amin'ny akademia malagasy dia hetsika izay efa fanaon'izy ireo hoy ny nambarany mpikambanao aminy ka natao indrindra mba hifanakalozana hevitra sy fampizaranatra kefa eo amin'ny samy mpitsabo mba hanatsarana ny fandraisana ireo marary tonga manatona azy ireo. Ka araka ny efa nambara dia fomba fampiasa fanafody araka ny tokony izy no anisan'ny loha hevitra nompanjinina nandritra ny 4 andro ny hetsika. Anisan'ny tanjona ihany koa moa zany ny fampizarana ny traikefa sy ny famerenana indray ny zavatra tokony fantatra tamin'ny ianarana sy tsara fantatra taloha satria ny fitsaboana dia miova isan'andro dia tsapa ihany koa zany fa nisy fiovana teo amin'ny fitsaboana izay netiny ireo mpitsabo namana nozaraina tamin'ny olona izay natrika teo. Anisan'ny voaresaka mandritra ny 4 andro izay ny fanakalozan'ireo mpitsabo hevitra ihany koa ny aretina izay betsaka mpahazon'ny olona amin'izao fotoana izao. Anisan'izany ny tazomoka izay mahatratra enetsy ka hatramin'ny 9 hetsy isan-taona ny aran'ny aretina eto Madagasikara. Teo ihany koa ny infection urinaire izay nambara mpitsabo fa ny vehivavy no anisan'ny betsaka tratran'io aretina io izay aretin'ny tatavy na ny voa izay antsoina ihany koa hoe infection urinaire. Ny paludisme na ny tazomoka dia anisan'ny aretina faharoa sy fahatelo arakaraka ny toerana misy eto Madagasikara mahatonga ny olona anantona mpitsabo. Zany hoe aretina tena betsaka sy matetika eto Madagasikara zany io aretina io. Dikan'izany raha tiana zany ny ahafahana mitsabo araka ny tokony izy ireo marary mandalo any amin'ny toeram-pitsaboana na ny mpitsabo namana dia tsy maintsy fampizarana izay fahalalana vaovao momba ny tazomoka izay. Dia mitovy amin'izay ihany koa ny resaka hoe infection urinaire mahazo infection mahazo ny any amin'ny tatavy moa zany na any amin'ny voa. Io dia anisan'ny aretina matetika dia matetika ihany koa mpahazo olona. 20 ka hatramin'ny 30 isanjato ny fanafody hoy ny nambara mpitsabo dia tsy mandaitra intsony noho ny fampiasana ny fanafody tsy araka ny tokony ho izy. Ka noho izany dia mety hiakatra ny vidin'ny fanafody ka mety hatratra hatramin'ny 2 hetsy ka hatramin'ny 2 hetsy ariary ny vidin'ny fanafody noho ny akamaroan'ireo fanafody tsy mandaitra intsony. Tsy hijanona ho an'ny faritra Antananarivo ihany ny hetsika hoy ny nambaran'ny tompona andraikitra fa ny volana oktobra izao dia hiazon'ny Tomasina izy ireo mpikambana ny Spim mba hizarany trakefany.